Itsidika ny minisym-panjakana misahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena Rivo Rakotovao androany tolakandro ny ambasador vaovaon'ny Afrika Atsimo. Fihaonana voalohany niompana betsaka tamin'ny raharaha politika eto Madagasikara sy ny fampitaovana ny dinika nandritra izany. Fihaonana voalohany nentina indrindra na mariparitana ny fiara-miasa Madagasikara sy Afrika Atsimo no votoandresaka teo amin'ny Andriamatoa Rivo Rakotovao, minisym-panjakana misahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany ary mifampitaovana tamin-dramatoa Mo Voaloa Dolomo mahasoa vaovao ny Afrika Atsimo. Voaresaka indrindra tao anatin'izany fihaonan'izany ny fivoaran'ny toedrara eto Madagasikara, indrindra ny fametrahana fitoniana ary ny fametrahana ireo androm-panjakana voarafitra ny lalam-pandrenana malagasy. Nandray anjara be da be ny Republika Sud-Afrika zany tamin'ny ataoko hoe nanampy antsika tamin'ireny crise ireny. Fantatritsika izany. Solo izy amin'izao fotoana izao falitsika efa mitohy zany ny fiaraha-miasa nitra fa vehivavy no tonga eto amin'izao fotoana izao rahampitso ny 8 mars dia mahafaly teo zany rehetra zany. Ary anisany ngeza be ihany koa zany rehefa voaresaka tamin'ny teny anglisy teo no hoe mba angetaheta mihitsy ny investisseur avy any amin'izareo ny asa eto amintsika. Anisany nanontaniana ahoana ny satria atao aminao projet présidentiel ny grand travaux rehetrarehetra ahoana kay ny fomba iarahana zavatra lehibe zany ary ny teneniko taminy moa zany dia hoe zaho dia mino fa tsotsotra kokoa antsika ny miara-miasa noho ny fiarahana miasa amin'izay olona lavitra be mety tsy mitovy culture ka anisany ngeza be zay ary voalazany teo moa zany ilay hoe satria izy nandihy fotoan-tsarotra ihany koa tamin'ny fotoan'andro dia voalazany teo ary miaravantsika izy tamin'ny sortie de crise tika izay nampisy amin'izao fotoana izao tonga amin'ny stabilité politique asa politika ngeza be natao teto fantatra zareo tsara zany ary mivonona izy amin'izao fotoana izao no ifampiresaka amin'ny antoko politika HVM zany raha zay ilazana azy sy ny antoko politika matanjaka ny aminy amin'izay fifandraisana ara-politika zay. Well, you know it better as a Malagasy person. What has been done with the constitution, the appointment or election of the Senate, and the stability, the political stability which you find in this country. There has not been any crisis since 2013, and that should be. Rawanti ambassador ty kosa dia dingana lehibe no vitan'ny gouvernemanta malagasy teo amin'ny fanatanterahana ny fifidianana isan-tsokajany na ahafahana nametraka ny androm-panjakana. Tsy mitovy amin'ireo firenen-kafa hoy ny tena ny teto Madagasikara satria tsy nisy ny korotana natao aorian'ireo fifidianana samihafa natao ary voatondro hatrany ny fitoniana. The activities towards reconciliation which has been put in place gives the world and South Africa in particular. Raha ny teo amin'ny lafiny fotodrafitrasa izay anisan'ny ompanandresaka nandritra ity fihaonana ity koa dia nanambara ny fahavononan'ireo mpandraharaha afrikana tatsimo mampiasa vola eto Madagasikara ny ambasador. Tafiditra tao anatin'ity fihaonana ity ihany koa ny fahavononan'ny Afrika Atsimo hanohana ny Madagasikara amin'ny fametrahana fotodrafitrasa ilain'ny firenena malagasy.